dia fa miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo fa fiangonana Saina ao anatin'tia fandarana ity androany. Mino fa asody alsoanao ny fotoana izay rahantsika eto androany ary itona fampahirizana sy fanantenana vaovao indray ho anantsika tsirairay avy. Ety am-piandohana dia te-hampahafantatra antsika rehetra ny fotoana lehibe izay karakarain'ny fiangonana indray isaky ny alahady sy isakariva etsy amin'ny fiangonana Rex, fiangonana Saina zany Analakely sy ny fiangonana Saina eny Tanjombato. Isaky ny alahady dia iresaka isika zavatra anankitelo lehibe dia mikasika ny amin'ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana. Ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana. Isaky ny andavanandro nefa tsika dia rehefa hariva indray le talata larobia lakamisy hariva dia amin'ny 5 ora sasany io etsy amin'ny Rex Analakely dia resaka antsika aloha hevitra lehibe anankiray izay mafonja dia mafonjany amin'ny hoe ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy. Ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy. Andriamanitra tena vonona hitahantsika. Andriamanitra tena vonona anao zavatra lehibe sy goavana ary mahatalanjona ho antsika. Ka amin'io tia ampahiranao fohy mikasika ny amin'izay. Tamin'ny volana mety eo isika isakariva dia niresaka ny amina hoe avelao adidiko izay rehetra ilainao. Tena ampifaliana zako anao fa tena be ny olona izay nahita valim-bavaka sy fiovana. Teo ny olona izay nahita fiovana tamin'ny toetrany, fiovana tamin'ny fiainany. Teo ny olona nahita fiovana tao anaty tokantranony, vady efa tsy nody ela nody. Dia nanankiray indray tsy hoe nisaraka fa gidragidra lava tao anaty tokantrano, ady fifamaliana lava. Lasa niverina ny fifaliana sy ny fifankatiavana ary ny fiadanana. Tena hoe tena mahafinaritra. Misy olona indray izay intesiteona nanany olona trosa ary mbola tokony afaka mbola misy roa taona nandoavana azy fa saingy izao nefa fafany voafafa ilay roa taona ambo nefa vohery taona nandoavany trosa. Be da be ny zavatra nitranga. Ny anankiray indray aza nisy olona nitady asa tena hoe sahirana dia rehefa avy eo nisy olona nyteny ndana atsy dia tia misy dossier tonga dia karakarao dia rehefa nakany izy dia ny zavatra nitranga lasa ohatrany hoe ilay olona izay andraindray no ohatrany hoe nanambotambondray ny farany tao anaty izy ohatrany hoe raha tokony hoe ohatra hoe inona ilay asa ahoana moa izany afahako manazava azy hoe mitady izy hoe tia ny asa tediaviny dia okeo izy dia hoe izao no moresany dizinay teny izao mba ora tiako esana ao anaty izy dia nanaiky le patron tena izy hoe izao ny karama tedavo dia nakeny le patron dia hatrany tena ohatrany hoe aingana be ny fiasan'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Tsy resaka asa fotsiny, tsy resaka tokantrano fotsiny fa na resaka fahasalamana azy be ny olana indray fanasitranana tamin'ny karazana aretina izay nahazo azy. Tena hoe be da be dia tena be da be ny olana indray fanasitranana. Misy olona izay nivonto tany ambany helika nandritra ny fotoana naharitra ny fahaela mihitsy fa tao anatin'ireny fotoana ireny sitrana amin'ny karazany aretina, amin'ny karazany aretin'olona izay sitrana tao anatin'iny hoe avelao adidiko izay rehetra ilainao. Tsy vitan'izany ihany fa hatramin'ireo projet an'olona izay nentina mbavaka maro nefa nanomboka nentin'ny fitahiana ary manomboka manatanteraka an'izy ankehitriny. Tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra sy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Ny manam-porofo fa tena tia ny vahoakan'Andriamanitra ary mieritreritra ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra mandrakariva Andriamanitra. Ka amin'ity indray mandeha ity indray mandritra nyity volana jona ity indray tsika dia manana loha hevitra lehibe izay tena mafonja. Ny loha hevitrintsika dia ny hoe Andriamanitra ampanadino anao ny fahorianao rehetra. Ao am-bokin'ny Genesis 1:7 andininy 5 no milaza an'izany. Miresaka mikasika ny tantaran'i Josepha izy. Fantatsika tsara ny fiainan'i Josepha fa mbola kely izy dia efa nialonany rahalahy dia avy eo nanaovany rahalahy ny complicité lazainy famaty dia natsipo ny tany anaty lavadrano tsisy rano dia avy eo namidiny ho andevo indray dia rehefa tonga tany Egypta indray dia voendrikendrika indray hoe nisavika ny vadin'ny Potifara indray dia rehefa avy eo dia nigadra indray. Zany hoe tsy mora ny zavatra natrehany fa nefa kosa le zavatra efa niteneny tompo azy tany mbola kely tanteraka. Tonga prime ministre tao Egypta izy ary tena nitokisan'ny Farao dia tonga mpanefoefo be izy nanambady izy ary nahita ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Dia laza izy hoe Andriamanitra efa nampanadino ny fahoriako rehetra. Amin'ity androany ity te ilaza aminao koa hoe tsy ny Josefa ihany tian'Andriamanitra atao tahaka izany fa satria Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay dia Andriamanitra koa te hitahanao manokana. Tsy fantatro mety fahoriana efa niainanao nandritra ny taona maro.
mety ingaby ianao mipetraka amin'ny rafozana tsy voatery nrafozanao ny ratsy fa mety ohatra hoe noho tsy fisina dia voatery miarotra ao ianao nefa ianao mba te hanana ny tokantranonao manokana mba te hanana ny fahafahanao manokana tsy voatery nrafozana ny ratsy a fa mety ohatra hoe afaka kokoa anao zany hoe mahaleo tena manana ny tranonao manana ny tokantranonao tsy hoe ratsy le mikambakambana man'olona fa mba afaka kokoa tonga amin'ny ten'Andriamanitra hoe dia andony raisy renina izy dia ikamana amin'ny vadiny ka honofo ray ihany zany hoe afaka kokoa ianao mba ohatran'izay mety misy anareo mbola ohatran'izany angamba mety hoe mipetraka ao trano ray aman-dreny ao daholo ny zokinao mipreta-po aminao dia mizara hevitranao tsy fantatro mety misy indray tsy ohatran'izany fa tena hoe manana tokantrano maizy azy fa tena tsy afaka mitrosa mihitsy na korotana foana na mety misy ndreny sasany tena hoe voatara bola milamina fa ny amin'ny resaka ara-pahasalamana sy ara-pitiavana tena tsy mahita mamy mihitsy amin'ny fiainana na inonina mety sehatra tena hoe rena hoe tena ilako an'Andriamanitra ty teboka anankiray ty mety ho anao mihitsy ty fotoana isan-kariva ity amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina sasany ihany etsy amin'ny raiky sandonana kely hoe Andriamanitra hampanadino anao ny fahorianao rehetra Andriamanitra hampanadino anao ny fahorianao rehetra vonona tena hitahanao Andriamanitra misy tantara be dabe tahaka an'izany ao anaty baiboly ny tantaran'i Joseph tantaran'i Jakobo tantaran'i Ana tantaran'i Naomi feno olona maro anaty baiboly ao izay novain'Andriamanitra ambany ambony mihitsy ny fiainany tena hoe nandrapatonga azy tsy nahatsiaro intsony ny fahoriany taloha Andriamanitra koa afaka anao an'izany amin'ny fiainanao manokana isan-kariva izay fotoan'izay etsy amin'ny raiky sandonana kely ekeko faririnina ny andro fa mahasoanao ny fahatongavanao tsy hanenenanao fa hitondra fiovana lehibe ho anao mihitsy rehefa talata sy larobia ary alakamisy amin'ny 5 ora sasany ariva ka hatramin'ny 9 ora sy sasany neny tanjom-batonay dia io fotoana io ihany hoe Andriamanitra mpanadino anao ny fahorianao rehetra rehefa ny any tanjom-bato rehefa talata larobia zoma talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany ny alarobia kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao isan-kalady ny tsika manomboka amin'ny alahady zao amin'ny alahady zao dia efa hanomboka isika ny amin'ny hoe ny vavaka sy ny fitahina ary ny finoana ny vavaka sy ny fitahina ary ny finoana zavatra anankitelo lehibe tena tsy afaka misaraka ireo ny vavaka ny olon'ny finoana dia olon'ny vavaka ary ny olon'ny finoana tsy maintsy miexpérimentena miaina amin'ny fitahin'Andriamanitra ny olombavaka kokoa dia tahaka izany dia be dabe nefa ny olona mahatsiaro hoe mivavaka fa indraindray ny sasany tsy mahita valim-bavaka mihitsy dia motokoa dia zao foana fiteny olona tsy mbola amboarin'Andriamanitra mbola azan'Andriamanitra toetra dia aiza kosa ve dia mety teninao neny Abrahama ary 520 taona rehefa tena diniantsika neny Abrahama sy indraindray lasa excuse izy na hoe fialatsiny hoe ke Abrahama 520 taona vao nahazo zanaka fa mbola mivolavolan'Andriamanitra ny problème na Abrahama tsy resaka famolavolana tsy resaka zany mihitsy fa problème na finoana zay no olan'ny Abrahama Andriamanitra ary nanampy azy mba hinony hafahany mahazo an'ilay zaza satria Andriamanitra efa niteny tamin'ny Abrahama indro efa nataoko ray ny firenena maro ianao dika zany efa nitahazy Andriamanitra efa namea zanaka fa saingy tsy hainy Abrahama nandray alay izy dia nanampy Andriamanitra azy mba hafahany nino alay izy ka nahita ny fataterahana raha ny amin'Andriamanitra zany efa vita fa taty amin'ny Abrahama ohatra mbola tsy nitranga lay izy ndraindray koa tsika mety mietrehitra ohatran'izany hoe saranga efa nazo teny fa amina nino ohatra zao efa nazo teny fa amin'ny ala izy tsy mitranga Andriamanitra mbola misy zavatra endrasin'Andriamanitra amiko ve le izy tsotra be fotsiny finoana tsy misy azo atao hahazahoana raha misy zavatra tianao azo tsisy azo atao hahazahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalany finoana nafahana miaina amin'ny tontolony surnaturel ao amin'Andriamanitra finoana nafahana mandrombaka ireo zava-tsoa rehetra hatramin'ny famonjena raha teo voavonjy ianao finoana ny asa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny finoana no andraisanao azy io ohatra ny hoe miditra ny taoko hoe supermarché anankiray ianao ataontsika hoe Jumbo zany na Score ohatra na Shoprite ohatra zany dia manosika le ohatra ny chariot kely iny ianao asiana ohatra ny arona mihitsy ao anatiny koa angamba raha zay mbola tianao fenonao zay entana rehetra tianao satria rehetra rehetra dia disponible miandry ny mpaka azy fotsiny tena marina dia tonga ianao maka fa mialohan'ny voanao dia mila lohanao ny vidiny na inona alainao tsisy mibedanao tsy azonao alaina io fa jerety paozinao tsisy tenao mihitsy tsy azonao alaina ry fa zao nge vidiny io fa afaka zarina azy anao miditra bedabe dia maka fa saingy mialohan'ny voanao dia mila mandozy rehetra nalainao ianao zay fotsiny faly ary izy na chariot 10 ary ndray atosikinareo faly zareo
fotsifotsiny rehefa ivoaka de alohatsy amikesy ny vidiny de tahak'izay koa ny zavatra rehetra de efa atsika ao amin'Andriamanitra. Koritiana voalohany toko fahatelo andiny faharaiky amby roapolo no milaza zany ho zay fahanareo ny zavatra rehetra kaza aoka tsisy olona nao olona horehareana, aoka tsisy olona nao ny olona horehareana, fahanareo ny zavatra rehetra. Dika zay ny zavatra rehetra efa vonona ao atsika ary efa nomena Andriamanitra atsika fa alainao le izy enao ny makazy. Eo ny maimportant, eo ny mazava-dehibe ny vavaka sy ny finoana. Zavatra telo ihany resantsika rehefa lady, ny vavaka sy ny fitahina ary ny finoana. Ny vavaka sy ny fitahina ary ny finoana. Jesosy de laza amin'ny filazany tsara marina fa zay raha manana finoana tahaka ny teny voatsinapy ianareo dia afaka miteny amin'ny tenibohatra io mifindraka menjerany andranomasina rehefa tsy miananao amponareo de ho tonga izay lazainareo. Dika zay zany na inona zavatra inonao afaka mitranga aminao le izy, afaka omena Andriamanitra anao le izy ary tsisy olana mihitsy ny anomezan'Andriamanitra anao an'le izy, tsisy olana mihitsy na ny kely azy fa fantany apetraka hoe mino venao tozonao kasandra ndray tsy haiko tsony hoe mino ve sasa tsy mino fa mpamivavaka ihany foatra ka zay ny antony ty fotoana isan-kalady ty. Ampianatra anao momba natao hoe vavaka, ampianatra anao a mikasika ny fitahin'Andriamanitra. Misy karazany efatra lehibe ny fitahin'Andriamanitra. Marimarina koa ny ahavo afahana maka ny fitahin'Andriamanitra. Misy ny fitahin'Andriamanitra, misy ny fitahina lehibe, misy ny fitahina lehibe kokoa ary misy ny fitahina lehibe indrindra. Dia misy fomba ahafahanao miakatra amin'izay avo zay, ahafahanao maka ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra, zay zavatra efa anao. Ary zay indrindra no resantsika rehefa alady de misy koa resakitsika mikasika ny amin'ny hoe ny finoana, ny finoana, finoana ahafahanao miaina ao anatin'ny fitahina, fahasalamana, fanambina, finoana. Ny zavatra rehetra ao amin'ny Baiboly de hainy no mino, ny mampitovy anao sy ny mampitovy an'Andriamanitra de ny finoana. Zavatra rehetra hain'Andriamanitra, ny zavatra rehetra koa hainy no mino. Amin'ny fotoana ianao mino zany de afaka mahita zay zavatra efa vonona ho anao ao amin'Andriamanitra ianao. Ko mampirisika anao ao avy etsy fiangonana saina na fiangonana saina era Madagasikara isan-kalady de iresaka mikasika ny amin'ny vavaka sy ny fitahina ary ny finoana. Na iza fiangonana saina era Madagasikara amin'ity volana jona ty de zay no resahana. Ka any amin'izay faritra misy anao andra misy fiangonana saina zay misy anao de tongava manatrika ny fotoam-bavaka fa mitovy daholo mitoriteny aminao. Tsisy pastera mitoriteny hafa zany rehefa lady, mitovy avokoa mitoriteny rehetra atao fiangonana saina iresaka mikasika ny vavaka sy ny finoana ary ny fitahina. Ka eto ny marary amin'izany fotoana izany, raha misy marary any ambadika any eto vony zay hivavaka zay de mino fa ny Andriamanitra zay torenay aminao de tsy miova ary tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao, tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao, tsisy. Ozy amin'ny olona de tsy hainy zany fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra de hainy atao. Ny Baiboly hoe misy teny efa nolazaiko fa ozy izy ao amin'ny boky Nomery, misy teny efa nolazaiko fa ka tsy ho toviko. Fa ozy tsy olombelona ka handainga na zanak'olombelona na hanenina. Tsisy tokony hanenen'Andriamanitra ny teny taminy hoe ataoko ty nataoko ty de tahaka izay tsy niteneko fa ohatrany tsy vitako na tsy ananako le izy na tsy manam-potoana amin'izany. Fa ny zavatra rehetra lazain'ny tompo ho ataony aminao de tena ho ataony aminao. Ary tsisy nininona manaka anazy, tsisy nininona. Ny tena zavatra tiako azonao de eto, na ininona zavatra ny ilaintsika efa vonona ao amin'Andriamanitra, efa mato atsika Jesosy, efa nitondrina rentsika Jesosy. Tongava amin'izany, tongava amin'izany, tongava handray ny fiovan'ny fiainanao, tongava handray ny valim-bavaka ao amin'izay. De ho fantatra hoe zao le mivavaka, zao ny fomba zaona valim-bavaka, zao natao hoe finoana, zao ny fomba fampiasana azy, zao nafahana mahita vokatra ao anatin'ilay izy. Ampianatra anao zay hivavaka isika, sady misy pratika de misy vavaka. Isaky ny fotoam-bavaka atrehanao tsy maintsy misy porofo amin'ny fiainanao. Isaky ny fotoam-bavaka atrehanao tsy maintsy misy porofo amin'ny fiainanao. Mampirisika anao handama amin'ny programanao. Ny ao amin'iraikisa moa rehefa lady sy ny ritsa raikisa sy ritsa ary laskarpa dia etsy adohan'Alakely amin'ny tunnel andohan'Alakely io zany dia amin'ny enina de amin'ny fito sasany amin'ny sivy de amin'ny folo sasany misy fotoana anakefatra. De ny hariva indray amin'ny ray sasany de misy koa ny amin'ny roa ora sy sasany. Tongava amin'izany. Raha ny Tanjombatonay rehefa lahady fiangonana saina Tanjombato de amin'ny enina sasany de amin'ny valo sasany de amin'ny folo sasany, ny hariva de amin'ny roa sasany. Raha sendra tsy hitanao ny Tanjombato dia raha vaty Antananarivo ianao mandeha ho any Tanjombato, rehefa tonga amin'ny tetezan'ny Tanjombato ianao dia
mandroso de mahita plaque menamena be misy soratra fotsifotsy hoe église évangélique Shine de miakatra loatra amin'ny pavé io ianao de rehefa miakatra kely ianao a de mivily manisa poto ray roa de tonga de mivily ianao a rehefa aveo amin'ny akavananao de manaraka izay ny fivilianana voalohany eo de mandeha mahitsy makany de eo aloha kely eo misy trano fotsifotsy be a misy ny sarina mivady iny eo a misy ohatra hoe tonga soa église évangélique Shine ao amin'ny fotoanantsika misy parkina malalaka ao ambony tomobilantsika rehetra ao ary manantena ny fahatongavanao zay averiko sary isakarivotsika de miresaka ny aminao hoe Andriamanitra mpanadino anao ny fahorinao rehetra tena sako mitelinao hitanao Andriamanitra rehefa sakarivo amin'ny raikis talata larobia kamisy amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 sasany tsy hanenenanao iny adiny ray atongavanao iny fa hitondra soanao ny tanjombatondray a dia rehefa talata larobia sy ny zoma talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany fa larobia amin'ny 2 ora sy sasany asody asoanao koa ny fotoanantsika ny amin'izany matoky efa nasoanao ny fampaharezana fozany entiko anao androany Andriamanitra ampitombo ny fahasoavana rehetra eo amintsika tsirairay avy samy mitombo fahasoavana veloma tompoko